miarabantsika rehetra eto amin'ny MCTV iarahanao amin'ny Neny Zo fandarana Miaina Finaritra miaraka amin'ny Fanahy Masina manahoana daholo isika rehetra mpanaraka n'ity fandarana ity. Androany ny Fanahy Masina dia ampianatra antsika sainao hoe raha te hiaina finaritra ianao dia tsy mahazo matahotra. Satria hoy izy ny tenin'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny filazantsara ny Lioka 5:9 ny andininy 10 hoe fa Jesosy raha nahare dia namaly azy ka nanao hoe aza matahotra mino fotsiny ihany dia hovelona izy. Izany ny teny Jesosy hoe aza matahotra mino fotsiny ihany dia hovelona izy. Eto izany tsika raha mihaino dia ohatrany hoe le finoana no mitondra fahavelomana. Ary tena zany marina tokoa raha mijery amin'ny fiainantsika isika dia betsaka ny zavatra mety mampatahotra antsika. Fa amin'ny fotoanantsika miditra ao anatin'izay kanalina ny tahotra izay dia misy zavatra bloqué ary tsy mandroso ho amin'ny fahavelomana ary tsy mandroso ho ana fivoarana. Fa hozy izy Andriamanitra hoe aza matahotra dia hovelona izy. Tsika inona eo amin'ny fiainanao no mety misy blocage, sendra misy tahotra ny anatinao. Tahotra ny iseho, tahotra ny ho ahilikiliky ny olona, tahotra ny tsy hoenoina. Fa hozy izy Andriamanitra hoe aza matahotra. Misy fotoana teo amin'ny fiainako tany amorontsiraka izay no nipetraka taloha dia tany no mitondra fiara. Fa rehefa tonga teto Antananarivo amin'izay dia antaonany maro tsy nety nitondra fiara satria matahotra. Efa misy zavatra ao anatin'ny lohako ao hoe eto be dia be ny tomobila, ny moto tsy matahotra sy ny sisa ary sarotra be rehefa sendra hoe be horirika eny na ohatr'izany. Fa zao misy fotoana amin'izay tsy maintsy mialana ilay tahotra satria zao ny antony tena mandany vola be amina taxi nefa ny tomobila eo ivelany eo. Dia tao anatin'izay fanapahan-kevitra izay ka itsika mahay mandeha mitondra fiara ihany fa le tahotra no bloqué ny zavatra rehetra. Androany Andriamanitra manoro antsika raha te hiaina finaritra amin'izao fiainana izao dia hozy izy amin'ny Fanahy Masina hoe aza matahotra fa hovelona izy rehefa tsy matahotra isika. Dia samy tahian Jesosy feno voninahitra ny mpanaraka ny miaina finaritra miaraka amin'ny Fanahy Masina.